Hoan'Andriamatoa Marcel Rakotomalala izay filoha-mbola nitantana amin'izao fotoana izao kosa dia nambarany na dia nisy aza ny fitoriana azy dia nambarany fa lazaino fandresena ho azy izay fitoriana azy izay ary nitondra fanazavana izy mahakasika indrindra izay antony izay. Ilay mikasika an'ilay fitoriana izay nataon'ny mpifaninana taminay zany a tany amin'ny ordre rugby tany amin'ny rugby Afrique zay ny tany ivelany a ny teto Madagasikara tany amin'ny ministera tany amin'ny comité olympique any amin'ny police économique any amin'ny scène pénale. Ny zavatra nitorinanay moa zany a zay no entinay amin'ny vahoaka malagasy sy mity baolina lavalava hoe zavatra mahamenatra sady mampalahelo. Manala baraka ny firenena malagasy, manala baraka ny tontolon'ny baolina lavalava malagasy io fitoriana nataony io. Zany hoe tsika zany a dia tsy champion d'Afrique mihitsy raha tsy nangala taona tamin'ny junior iny. Zay zany ny zavatra nitoriny ireo olona anankitelo eo ny Rakotomalala Marcel izy tsy ny fédération. Andriamatoa Rakotomalala Marcel zay nitoriana dia tsy mikasika na ariary tsy mikitika izay vola mivoaka avy any amin'ny banky akory ary Andriamatoa Rakotomalala Marcel fa izay ny procédure tonga dia mandeha any amin'ny destination zany any amin'ny commission sy ny volet sahaza azy aby tsirairay ny vola izay mivoaka avy any amin'ny banky tantanan'ny financier ny fédération malagasy ny rugby. Anareo vahoaka malagasy ty baolina lavalava no mandika sy mieritreritra hoe raha ohatra ka Rakotomalala Marcel no tiana ho resena amin'ny fifidianana izay andeha dia Rakotomalala Marcel ny edina fa aza ny rugby malagasy no potehana sy ho alambaraka. Fatareo ve fa premier mandat Rakotomalala Marcel Joseph iny tanomboka tamin'ny 2010 no fantatrareo ve zany be loatra le miteny fa efa ela loatra Rakotomalala Marcel teo. Tsotra be ny valim-peniny zany satria Rakotomalala Marcel dia niasa tanteraka ho an'ny tontolon'ny baolina lavalava ka tamin'ny fotoana na mbola conseiller DTN azy secrétaire général azy dia hita teo amin'ny fanatsarana sy fampandrosoana ny tontolon'ny baolina lavalava foana izy dia novery olona fa izy foana ny président. Firy ny titre national, firy ny titre international, firy ny titre intercontinental azon'ny rugby malagasy tao anatin'ny fiepitaona ny tondran'ny Rakotomalala Marcel sy ny ekipany. Aloha apetrako tsara le sy ny ekipany satria tsy vita Rakotomalala Marcel rery ny fitomanan'ny rugby malagasy. Ny senior lehilahy dia champion d'Afrique groupe 1B tamin'ny 2012, champion intercontinental tamin'ny 2013, ny junior champion d'Afrique groupe 1B tamin'ny 2013, tamin'ny 2016 mamarana ny taona zany mamarana mandat champion d'Afrique teto Madagasikara ny junior efatra taizany mbola misy mandat anankiray nahazo titre intercontinental sy international efatra.